Sovaio tesoro, sovaio tesoro, sovaio tesoro, miadi wanai. Sovaio tesoro, sovaio tesoro, afaka utizami funai. Mbola faly mirahaba asika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao sy ny ankohonanao. Isaorana lehibe Jesosy Kristy izay mbola nanome sika ny tombonandro, nanome sika ny fitiavana sy ny famindram-po, mbola ahafahasika mizara ny teny soratra masina eto dia alohany tondrasika n'izany hafatra izany fa araka ny lohatenin'ity volana ity moa dia volana ny fahavitan-javatra dia andeha aloha isika hivavaka ho ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe ny fanahy no hitarika asika fa tsy amin'ny fahaizako na ny fahalalako no tanterahako eto. Amin'ny anaranao Jesosy nitondrako mivavaka eto. Raha imasonao mbola misaotra anao indray izay raha mbola nomenao an'izao tombonandro izao. Misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao no mbola mahatafatsorana eto. Misaotra anao koa amin'ny didy aman-draikitra izay ampitondranao ahy. Tsy amin'ny fahaizako na amin'ny fahalalako fa ny sitraponao no tanterahako eto. Soron'ny lelako toy ny lelan'ny efa mahay ary ampitaneno araka ny sitraponao. Sokafo koa ny fomam-panahiny tsirairay izay mandariny manaraka ny fandaharana eto. Ianao no hametraka ny teny eo am-pony tsirairay avy ka hitahiry ny masom-panahiny tsirairay dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sy hametrahana an'izany vavaka izany. Mankasitraka Tompo. Haleloia. Amen. Amen. Ny tendrevaka isika moa dia atao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 dia 1 ka hatramin'ny 7. Dia vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Araka ny lohateny dia hoe ny valin'ny vavaka nataon'i Solomona. Ary rehefa vitan'i Solomona ny fanaovany trano Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka, araka izay rehetra efa niriny hatao, dia niseho tamin'i Solomona indray Jehova tahaka nisehony tamin'ny tao Zebeona. Ary hoy Jehova taminy, efa reko ny vavakao sy ny fofonanao izay nataonao teo anatrehako. Koa efa nohamasiniko ity trano ity nataonao ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Amen. Dia izay teny izay no hoentina hitondrana vasim-panahy ho asika rehetra izay manaraka ny fandaharana eto. Araka ny lohateny no jeresika dia ny valin'ny vavaka nataon'i Solomona. Tasika tsara fa i Solomona zany nanana tazona izay niriny ny fikasana izay ataony, nanorina ny tranon'i Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka. Nefa alohany hanaovany an'izany dia tsy niatehatra tamin'ny hoe manam-boly izy na manam-pahaizana izy na manam-pahalalana izy na manam-pahendrena izy fa aizany nandehanany. Niakohoka tamin'i Jehova. Nandeha ny akohoka tamin'i Jehova, nitaraina tamin'i Jehova satria ao no fatany fa ahavitany an'izay rehetra iriny sy ho tanterahany sy hatsangany dia amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ao no misy ny fandreseny dia niakohoka tamin'izy. Ka eto raha ny lohateny no jeresika dia ny valin'ny vavaka nataon'i Solomona, zany hoe misy valiny io vavaka ataosika io rehefa ataosika amin'ny fahendrena, ataosika amin'ny fitiavana, ataosika amin'ny fahamarinana. Fa ny olona marina mahisy dia mahazo valim-bavaka, ary tena mahazo valim-bavaka haingana. Ny fivavaka ny marina hozy izy dia mahery indrindra. Izay ny teny soratra masina. Ka eto zany dia hitasika i Solomona rehefa hangoro ny trano mpanjaka izy ny trano Jehova. Ny trano Jehova izay hisy ny anaran'i Jesosy Kristy mandrakizay dia agny amin'ny Jesosy Kristy izy no nitaraina fa tsy nandeha amin'ny dadarabe, amin'ny piskidy, amin'ny mpimasy, amin'ny namany hoe inona ny ataoko mba omeo vahaolana fa Andriamanitra. Izaho sy ianao koa dia Andriamanitra rery ihany no afaka miadisika. Izy rery ihany no afaka mamaha ny olasika ary afaka manangana ny zavatra irisika satria ny fikasana dia sika olombelona fa nididy an'Andriamanitra. Diso lalana ianao raha mitoky amin'ny fahaizanao, mitoky amin'ny fahalalanao, mitoky amin'ny volanao, mitoky amin'ny fanagnanao dia diso lalana. Fa an'Andriamanitra ny fanapaha amin'ity zao tontolo zao ity. Na eto tany na ny an-danitra dia izy no manapaka sy mandidy asika eto. Ka raha tsy atehatra amin'Andriamanitra ianao zany amin'ny zavatra ataonao, na io zavatra hatsanganao, na io zavatra projet hatsanganao, na io miara-panahinao,
fa andeha na io asanao fa hitoky amin'ny fahaizanao sy amin'ny fahalalanao sy amin'ny fanagnanao harenanao dia tadidio fa diso lalana anao satria pindrana sika amin'izao tontolo izao ity fa an Jesosy Kristy no manapaka sy mandidy ary izy no miahany ho antsika rahapiso izy no miahany rahapiso sika ny androany ihany no azo sika tenaina hoe asika ny andro satria nomeny ny tombonandro sika napotraky ny amintsika ny masoandro dia igny ihany no azo tavatra isika hoe mbola namen'Andriamanitra tombonandro sika fa ny rahapiso sika sy fantatra sika mihitsy dikan'izay tokony handeha amin'ny tahotra handeha amin'ny kovotra hiakohoka amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay atao sika tokony mahay misaotra azy tokony mahay makasitraka azy tokony mahay manompo azy fa sy hiakohoka amin'Andriamanikafa hiakohoka amin'ny sampy hiakohoka amin'ny sarivongana hiakohoka amin'ny zavatra sy fantatra hoe fitaka amin'ny razana eto raha nijeresika ny zavatra nataon'i Solomona dia aiza izy no niakohoka amin'Andriamanitra raha ny efa nanao vavaka niakohoka izy dia ny fona nanao vavaka fonana tamin'Andriamanitra fantasika tsara zany fa endrika fanetretena ny olona mahalala mibebaka ny fahadisoana satria zaho ianao dia manota impito am'pitopolo agnatin'ny andro ray dia hipiry sika ny mba mahalala amin'ny fona eo anatrehan'Andriamanitra mandritra ny tontolo andro ray izay omeny asika endrika fanetretena ry havana ny fibebahanao ny fiakohofanao amin'Andriamanitra ny fifonanao amin'Andriamanitra dia endrika fanetretena izay eo anatrehan'Andriamanitra ary sitraky ny olo mahay manetretena eo anatrehany ny olona mahay misito ny fony eo anatrehany fa sy hoe tonga ngao dia hanao fitaovana azy fotsiny dia hoe za mila an'izao tsy izay ilay fangata amin'Andriamanitra mahaiza aloha misaotra mahaiza aloha makasitraka ny zavatra nandalo ambany masonao na nandalo ady sarotra ngao na nandalo olana na nandalo fahoriana na nandalo sifisiana na nandalo tsy haiko hoe maro zavatra nandalo teo ambany masonao dia misaorana Andriamanitra misaora azy omeo voninahitra izy dia rao izy fa misaotranao fa nampandalovonao an'ity olana ity fa sy hoe ngao imonomonina hoe dia izao foana ve ny miaraka amin'Andriamanitra dia aiza dia tena sisy ny tagnan'Andriamanitra ny mason'Andriamanitra mihitsy ve ty fiainana ity fa dia izao lava ve sy sitraka n'Andriamanitra ny olona mimonomonina ny olona migonongonina ny olona sy mahay makasitraka ny zavatra asehony amin'ny tontolo andro sika dia sy sitraka tadidio fa sy sitraka fa mila mahay misaotra izany fisotomana ny fon'Andriamanitra misaotra azy izany ny zavatra nataon'ny Solomona rehefa andeha hagnoro ny trano Jehova sy ny trano mpanjaka izy nandeha niakohoka taminy nisaotra taminy ny fona taminy fahadisoany rehetra fantasika tsara fa Solomona olona manam-pahendrena fa sy nitoky amin'ny fahendrena izay nanagnany izy fa mbola nandeha niatehatra amin'ny Jehova satria fatany fa i Jehova no hatateraka ny zavatra rehetra fatany fizy reriany no hatateraka ny fikasany nandeha niakohoka ny fona izay vao nangataka izay koa ny ilan'Andriamanitra amintsika mahaiza misaotra mahaiza makasitraka dia efinao aloha ny fahadisoanao na ngao hangataka zavatra aminy na ngao hitondra mbavaka ho an'olo hangataka vavaka ho an'olo mifona aloha amin'Andriamanitra mifona ho ny tegnanao dia mifona koa ny olo entinao mbavaka fa izay no hitana sitraka amin'Andriamanitra satria ny teniny dia manao hoe aoka ozy izy ho amin'ny fisaorana sy amin'ny fofonana ary amin'ny finoana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra izany hoe mba mitaky fahendrena avy amintsika koa Andriamanitra ny hitady zavatra aminy mitaky fahendrena mitaky ny fosika izy ho tia azy voalohany tena hoe tia azy torotoro aminy fosika satria na ny olo tia azy dia mahay makasitraka ny zavatra ataony ambany masosika na tsara na ratsy ny zavatra mandalo ambany masosika dia tiasika foana izy satria olona tiasika izy izay no ilain'Andriamanitra amintsika fa sy le olona mimonomonina migonongonina hoe zao ve no miara-dia amin'Andriamanitra dia zao foana ve no fiaina tsy tiako ty fiaraha amin'Andriamanitra ty fa ohatra mitombo foana ny olako rehefa tonga ato vao maika mitombo ny olako tsy izany no takian'Andriamanitra amintsika fa ny olona tia azy dia mahay misaotra azy mahay makasitraka izay ataony eo na tsara na ratsy satria olona tianao izy olona misy ny fonao izy dia na tsara na ratsy ny zavatra ataonao dia tiany tahaka ny fahavadisika io na tsara ny teny ataony vadisika na ratsy ka raha tianao le olo dia misy lazany aminao ny zavatra ataony satria olo tianao izy dia ohatran'izay koa ny ato mitombo ataovy tahaka ny tiavanao ny vadinao ny zanakanao tianao i vadinao io tianao i zanakanao io tianao raha mandreninao io dia ataovy ohatran'izay koa ny tiava sika ny tompo satria izy no nahitasika
anty zao tontolo zao ty. Izy no nahitasika ny masoandro, nahitasika ny volana, nahitasika ny zavatra rehetra hitasika amin'ity zao tontolo zao ty dia avy tamin'ny alalany. Zany hoe mbola amin'ny alalany no ipetrahasika eto, fa rehefa haringana sika dia indray mpimaso sika dia miala amin'ity zao tontolo zao ty. Ka izay no itakian'Andriamanitra fahendrena avy amintsika tahaka ny fahendrena nataon'i Solomona. Izay no mba ilainy asika tsirairay avy, mba hitady azy amin'ny fosika manontolo. Rehefa misy ny zavatra ataosika dia mba hiaki-po aminy, hiatehatra aminy. Koa izay mba te hanao an'izao, mba fatany tsara zany hoe olona mihatra eo anatrehany. Ny olona miakoka amin'Andriamanitra mitaraina zavatra aminy dia olo fatany folo mihatra eo anatrehany. Satria manambitamby zareo ny zanakasika regny. Rehefa misy zavatra teny am-pividia, tsy tonga dia miteny izy hoe za rô mama ameo an'izao fa hividy zavatra, fa za rô mba misy zavatra ilaiko zay mama, zao misy zavatra ilaiko zay rô mama, mba tiako ho aza zay na dada. Tena hainy mihitsy misitony fonao, na tsy misy vola ary agnapela-tagnanao dia hainy zanakasika le misarika ny fosika dia resy lahatra mihitsy ianao mitady hagnomezan'iny vola iny, satria hitanao fa manam-pahendrena ny zanakao no mitaritra miteny zavatra aminao. Fa sy miteny amin'setrasetra hoe za mila an'izao, tsy maintsy omenao androany dia androany ry vola zay, fa ilaiko maika dia maika zay. Tsy izany mihitsy ny ataon'ny zanakasika. Rehefa misy zavatra ilainy, za rô mama mba misy kiraro tiako zay, mba tiako hovidy rô zay mama, tsy haiko na mba misy vola amin'ny mama agny na akory mba afaka reglen'ny mama ve zay, afaka reglen'ny dada ve zay. Zay no ataon'ny zanakasika rehefa mitady zavatra amintsika izy. Misitony fosika izy aloha, tambatambaziny tsara sika aloha, zay vao mitady. Dia ohatran'izay koa ny ilain'Andriamanitra amintsika. Sotoiny aloha ny fon'Andriamanitra, tanterahany sitrapony, ataovy ny asany. Inona ny zavatra ampanaovin'Andriamanitra sika, be da be ny asany. Mila manompo azy aloha, zay vao mangataka aminy. Fa ny olona manompo an'Andriamanitra, ny olona magnatanteraka ny sitrapony dia tsy tokony hatahotra mihitsy rehetra angatahany eo aminy. Satria inona ny teny tompo? Raha hiaraka amiko ianareo izy ka hitoetra ao anatinareo ny teniko, angataha zay tianareo angataha fa ho azonareo izany. Zany hoe ny olo magnatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ny olo manao ny asan'Andriamanitra dia tsy maintsy mahazo valim-pity aminy, tahaka ny Solomona. Solomona nge ka mpanompo mahatoky an'Andriamanitra, mpanompo manam-pahendrena, manam-patahorana, manam-pitiavana. Dia zareo vao nangataka zavatra taminy izy dia tonga dia valiny, tsy siatakandry fa tonga dia valiny, tonga dia onao dia mivaly, satria olona mitady azy amin'ny fahendrena, mitady azy amin'ny fahamarinana, amin'ny fahisiana. Dia eto ny teny dia hitasika. Rehefa vitan'ny Solomona ozy izy nanaovany tranon'i Jehova sy ny lapan'ny mpanjaka, izay rehetra efa reny hatao dia niseho tamin'i Solomona ndray tahaka ny nisehoa ny tany Zebeona. Andriamanitra hitasika amin'izany. Efa vita ny tranony nataon'i Solomona, zay vao niseho tamin'i Jesosy Kristy. Zany hoe fa nivaliny le valim-bavaka ny Solomona, satria fatany fa mpanompo mahatoky azy Solomona. Natao ny trano dia vita soma tsara, vita sangana ny trano Jehova, vita sangana ny lapan'ny mpanjaka. Zay izy vao iseho hiteny hoe efa reko ny fivavakao sy ny fofonanao dia efa nohamariniko tamin'ny anarako ty trano ty. Hitasika amin'izany fiasan'Andriamanitra. Izay no ilain'ny tompo amintsika. Le olona mitady azy amin'ny fahendrena, amin'ny fahamarinana, manam-pitiavana, manam-patahorana, manam-fanetretena, manam-fakatoavana. Izay no ilainy amintsika zay. Fa tsy hoe rehefa hitady zavatra sika vao hanao kotopoko azy, ka rehefa tsy mila anazy sika, tsy misy ny zavatra ilaisika dia tsy raha rahisika Andriamanitra. Tadidio fa tsy fahendrena eo anatrehany zay ary fahavetavetao io masony zay. Hoe ataonao fitaovana fotsiny izany rehefa misy ny zavatra ilainao dia iny ianao fa mifadihanina, manao vavaka sy fadihanina. Rehefa tsy misy ny ilainao anazy metimety ny fiainantsika dia iny ianao fa mikisakisaka anazy, tandremo fa vitaka zay. Ka eto amin'izao tontolo zao ty dia sisy avoavonjy asika raha tsy Andriamanitra rery ihany. Na mana diplôme ino anao, na mana karena be toy ino anao dia taddio fa tsisy dikany zany harenao zany, tsisy dikany zany fahaizanao, mari-pahaizanao zany raha tsy manana an'Andriamanitra ianao. Satria hoentinao makaiza moa zany diplômanao zany, hoentinao makaiza io volabenao io, tragnonao io, ifanagnanao io, ny asika io, hoentsika makaiza io raha tsy manana an'Andriamanitra isika. Ka aoka hiakin-doha amin'Andriamanitra, aoka hiatehitra amin'Andriamanitra ny zavatra ataosika, na asa io, na asa trano, na asa mpanjakana, na asa fanompoana,
na andeha hivoaka ny trano sika na zay rehetra alesika dia akino amin'i Jehova ny lalanao fa izy no fombanao, izy no hiaro anao amin'izay rehetra ataonao fa aza mitoky amin'ny fanagnana, amin'ny fahaidrana, amin'ny fahalala fa diso lalana zay mitady ho mosalahy, zay mitoky amin'ny harena dia ho diso lalana izy fa mitoky amin'Andriamanitra. Ka eto dia hitasika ny fahendrena zay nataon'i Solomona zay nangatahany teo amin'i Jehova dia nivalian'Andriamanitra eo ny hoeo izy. Efa reko ny fivavaka ao sy ny fonanao ozy izy dia efa ereketan'ny fokoko sy ny masoko ty trano ty. Zany hoe efa tiany, efa misiny satria olona nangataka taminy Solomona, olona ny fona taminy, olona ny talaho taminy nanam-pahendrena dia ina ny tena nataon'i Jehova izay nataonao teo anatrehako izy ka efa no hamasiniko ity trano ity mba hampitoerana ny anarako mandrakizay. Zany hoe hampitoeran'Andriamanitra mandrakizay io zany ny fony, ny anarany, zay le olona manompo azy zay mitady azy amin'ny fahamarinana dia efa misy ny anarany igny, misy ny masony igny, misy ny sofiny igny, vao tonga igny olo igny mitarainany dia efa henoany satria olona makatò azy. Dia tadidio fa izaso ianao koa dia tempolin'Andriamanitra mana ny asika amin'ny tompo isika. Izaso ianao dia mana ny asika koa isika dia aoka ho tanterahasika zay fanompoasika zay. Mety efa nahavoaray ny asonao ianao fa manao ny asa fanompoanao dia tanteraha ny asa fanompoanao. Mbola tsy nahavoaray ianao fa mbola tsy mahalala an'Andriamanitra mihitsy dia miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra fa mila asika tsiraray avy ny tompo, mila asika hifona hibebaka eo anatrehany, mila asika hanompo azy satria ny asa fanompoana dia ilaina tambiny. Tsy hoe ianao miditsy ato amin'Andriamanitra, ato amin'ny tompo, nandray azy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainasika dia kristianina tonga lafatra isika dia tsy hanao ny asany sony fa efa mino azy, tsy izay fa le finoana arahan'asa. Nino azy sika mahatoa niditra ato nandray azy fa finoana arahan'asa izay no hitasika tombony ato amin'ny tompo. Ka aoka handeha amin'ny fahisiana sy amin'ny fahamarinana, ataovy amin'ny fitiavana, ataovy amin'ny fankatoavana, amin'ny fahisiana sy amin'ny fahendrena ny fanompoana an'Andriamanitra ary mitadiava azy amin'ny fonao rehetra. Ka eto dia hitasika mitendry nataon'ny tompo tamin'ny Solomona rehefa avy ny fona sy ny vavaka taminy izy. Inona ny teny nameny azy? Efa reko ozy izy ny fivavaka ao sy ny fofonanao izay nataonao teo anatrehako koa efa no hamariniko ny trano tamin'ny anarako ity, hampitoerana ny anarako mandrakizay ary ho amin'ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Ho amin'ity trano ity mandrakariva ny masoko sy ny foko. Izay no valim-bavaka azon'ny Solomona tamin'Andriamanitra noho ny fahendren'ny Solomona, noho ny fahisiany, noho ny fahamarinany, noho ny fankatoavany an'Andriamanitra satria Solomona dia lehilahy manam-pahendrena, mpanompon'Andriamanitra mahatoky ary ny fahendrena tena zavatra takiny eo anatrehan'ny tompo hanangany zay fahendrena zay. Ka ny olona manam-pahendrena dia tadidio fa mahalala ny tokony ataony, mahalala ny tokony alehany, tsy mba ho diso lala mihitsy ny olona manam-pahendrena atao amin'ny tompo. Fa raha isika no mitoky amin'ny fahaizasika sy amin'ny fahalalasika sy amin'ny fanagnasika izay le mahatonga ny tenin'ny tompo zay mihevitra ho mosalahy dia ho diso lalana. Ho diso lalana sika raha mitoky amin'io diplôma sika io hoe zaho dokotera, zaho tsaiko prime ministre, zaho tsaiko hoe inona ny tena farany ambony amin'ity diplôma amin'ity zao tontolo zao ty, izaho mpampianatra, izaho gendarme, izaho polisy na inona ny diplôma nanasika. Ka raha tsy manana an'Andriamanitra isika na mana vola be, mana trano, mana harena, mana tomobila dia tsy hoentsika makay izy io. Eto amin'ity zao tontolo zao ihany io no rendrarendrasika amin'ity zao tontolo zao ty, fa rehefa tonga ny fiainana mandrakizay dia aiza ny toera hisy asika. Ianao vely agnisan'ny mba ho tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay sa andehana amin'ny fahaverezana satria misy soa roa ny eto ambony tany ozy izy ny ray na ho faty na ho velo. Ny ho faty dia agny amin'ny fahaverezana, agny amin'ny maizina, ka ny ho velo dia agny amin'ny fiainana mandrakizay. Ka raha andeha hagnaraka an'Andriamanitra isika andeha hitady azy, miverena fa mbola tsy taragnao. Raha zao agnatiny maheno ahy eto zao agnao ny mandreny ty fandahara ty ka raisinao ampitiava zao zavatra lazaina sy toriana eto zao fa Andriamanitra dia mamaly soa an'izay mazoto mitady azy. Ary Andriamanitra dia mamaly vavaka, tadidio zay. Mamaly vavaka Andriamanitra
tsy foanan'Andriamanitra zany mihitsy ny valim-bavaka an'olo raha olona mahitsy izy, olona matahotra azy izy, olona mandeha amina fahamarinana izy, olona manompo azy. Fa inona ny samalian'Andriamanitra sika rehefa mivavaka sika? Satria sika sy manompo azy amin'ny fosika manontolo, amin'ny fitiava fa mbola misy lolompo, mbola misy lainga, mbola misy fitaka, mbola misy fagnavakavaha, mbola misy fitsaratsarana. Zany hoe sy tanterahsika ny didiny sy lalàny sy fisipika fa mbola miverina amin'ny ataosika ihany sika rehefa miverina tamin'ny fivavaha ataosika dia miverina amin'ny rasy ataosika ihany, dia izay no samalian'Andriamanitra vavaka sika. Fa ny olo mivavaka amin'ny fahamarinana mitady an'Andriamanitra amin'ny fahatahorana dia mahazo valim-bavaka, mahazo sitraka. Ka miverena amin'Andriamanitra fa mbola sy tara raha zao henoanao anazy zao no tonga saina anao ka hiverina ato amin'Andriamanitra dia miverena amin'Andriamanitra fa sy mamitaka sika Andriamanitra ary tanterahany avokoa ny azy zay teny lazainy dia tanterahany. Ka andeha fa efa hararaoto ny andro anao voasoa ny fa miharatsy zao fiainana zao ka aoka hiverina amin'Andriamanitra isika. Mety hoe tery dia tery ny fotoanao, mety hoe samana fa zao ianao mbola malaina zao no miezakazaha hitady an'Andriamanitra amin'izao haterenao zao. Hoe mety tsy manam-potoana mihitsy ianao amin'ny asa ara-nofonao na asa mpanjakana io na asa tragno, fa zao mahatery ianao zao no miezakazaha mitady azy. Fa rehefa anao mazoto hitady azy tsy afaka itsony ianao, fa zao mbola malaina zao anao no miezakazaha hitady an'Andriamanitra. Mino aho fa voaray isika ny hafatra na dia fohy dia fohy zay voalazako teto zay dia mety nandray lesona anao, nandray zavatra anao, zay rehetra tsy voafehiko teto koa moa dia ny tompo aneno ametraka ny teny oaposika tsirairay avy ka andeha ary sika hisaotra ny tompo amin'izay fahavitana ny hafatra teto zay. Haleloia. Raha imasonao mbola misaotra anao indray zay tamin'ny fotoana zay nomenao anay teto, misaotra anao amin'ny didy aman-draikitra zay nampitondranao ahy sy tamin'ny fahaizako na tamin'ny fahalalako fa ny sitraponao no tanterahako teto ary ianao koa nanindry ny lelako anampiteny ahy dia aoka zay rehetra tsy voafehiko teto koa dia anao no hametraka ny teny eo am-pony tsirairay avy ho an'izay rehetra manaraka sy tapaka ny tipazy ity sy fandaharana ity dia anao no hanokatra ny masom-panany tsirairay ka hametraka ny teny eo am-pony tsirairay avy ary mba hatahiry ny ara-panahiny tsirairay ary mba hatonga saina ny tsirairay ka hiverina eo anatrehanao avokoa ny tsirairay ary hitady ianao ny fo manontolo izay rehetra fa manompo anao dia aoka handeha amin'ny tahatra, handeha amin'ny kovotra, handeha amin'ny fahendrena sy amin'ny fahamarinana. Aoka mba hanampahendrena tahaka ny Solomona avokoa ny tsirairay izay rehetra mitady ianao, satria izany fahendrenan'ny Solomona zany zavatra takinao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Dia apetraka amin'ny anaranao zany toboka mpangataka ny herin'ny fanahy-masonao lehibe indrindra koa no hirosaka amin'ny tsirairay sy ny fahendrenao araka ny teny ho anareo zay sy manam-panahy sy tsy manam-pahendrena angataha zany fa ho azonareo ary omena anareo maimaipoana tsisy fitaka. Izany tompony angatahako eto anatrehanao hirosaka amin'ny tsirairay izay mandreny zao hafatra izao dia aoka ny fahendrenao no akasika ny tsirairay avy ametraka ny teny eo am-pony tsirairay hampitombo ny fahalalana sy ny finoana sy ny fankatoavana ary ho mpanompo mahatoky anao avokoa ny tsirairay ka halala hifona, halala hibebaka, halala hiakohoka eo aminao amin'izay rehetra ho kasainy sy ho tanterahany, aoka sy hitoky amin'ny fahaizana, amin'ny fahalalana na amin'ny fanagnana na amin'ny harena fa tena hoe hitoky aminao avokoa ny tsirairay. Makasitraka tompo amin'ny fotoana izay nomenao ahy teto sy ny aviko amin'ny anaranao izay rehetra nasandratra teto mba sy ho azo ny fanahy mangala teny, mangala bavaka. Aoka ny rahanao no hiaro an'izay teny izay ka ny anjely masinanao no hitombo manodidina an'izay teny izay ka hametraka ny teny eo am-pony tsirairay avy. Dia makasitraka tompo voninahitra dia ho anao irery ihany hatramin'ny anioko mandrakizay. Haleloia. Amen. Amen. Zay ary no hafatra sika androany. Mino aho fa voarainao ny hafatra dia tanteraho ny fanompoantsika mandehana amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahendrena amin'ny fitadiavan'Andriamanitra ary aza miankin-doha amin'Andriamanin-kafa na misampy na minina fa Andriamanitra rery ihany no afaka hamonjy asika. Izy rery ihany no afaka miadinyaditsika, izy rery ihany no afaka manampy asika amin'izay rehetra ataosika. Ka sambatra ny ankohonana ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Ka mbola sambatra izaho ianao raha mbola naheno an'izay teny izay teto dia izy aneno hampitombo ny finoasika tsirairay avy, ny fahendrena, ny fankatoavana izay fanagnansika tsirairay avy. Dia tahiny tompo daholo sika rehetra, tahina koa ianao sy ny ankohonanao. Amen.